mbola tsara tsika jiaby. Ya ikoragna hely atsika mikasika raha pirenena fo raha politika. Angamba mety hitatsika jiaby hitanareo fa izy ka fa vita ny tologno zay nagnadosoagna Andry Rajoelina ny safidy za nangala sisiny nangigny satria misy antony io araka le fitenenagna hoe misy fotoagna anginagna, misy fotoagna ivolagnana. Nangigny za satria ny antony de tsotra. Le tanjony voalohany de nafaka Rajoelina satria agnisany nampijaly ny vahoaka, agnisany nanao fitantanagna tsy mety tamin'ny République de Madagascar. Vita zany de navy le filoha Mikael zany nde nitondra ny tany sy ny fanjakana. Hagnano zay fagnavozagna zay na refondation zay. Nangigny za satria tsy mety manko izy ka mbola voipetraka olo araiky de efa agnano position na hoe anohitra, tsy mety zany. Mila mizaha, ke nizaha za hitatsika jiaby fa tsisy tsikera nizaha za karakory ny fandehany, karakory ny zava-misy de matoky za fa za hoe manakambara za androany. Satria ny antony nisy fitakigna nataony tanora tamin'ny tologno. Nisy fitakigna ny jiro, nisy fitakigna ny rano fa tegna marigny ny vidim-piainagna ankapobeny, ary indrindra fa mikasika ny rafitra zay misy amin'ny République de Madagascar. Satria aitsika mazava tsara fa ny Assemblée nationale dia Assemblée nationale mbola tamin'ny androny Andry Rajoelina, ny ACC tamin'ny androny Rajoelina, CNI ny Andry Rajoelina. Dikan'izany hitatsika fa tamin'ny Assemblée nationale tagnatin'ny fitondragna zay noentina Rajoelina izaro mitao. Dikan'izany raha nahanitra ny firenena, raha nanjaka ny kolikoly, raha nanjaka ny ataotsika hoe tsy fagnaran-dalagna, tagnatin'izany tsy afa miala ny Assemblée nationale, zany hoe ny député tsaraikaraiky. Nanjaka ny kolikoly, tsy fagnaran-dalagna, tsy afa miala am'izany ny HCC satria izy no Haute Cour constitutionnelle. CNI nisy savorivory ta fifidiana, nisy doublon tao, nisy alabato ta fifidiana, ary ny aikaiky n'olo jiaby. Dikan'izany tsy afa niala na ino zavatra teneniny, na ino filazagna ny CNI tao agnatin'ny zavatra rehetra zany. Midika zany fa rehefa niala Rajoelina tokony iregny androm-panjakana aby regny no esorigny ravagna, satria fototry ny tsy fahombiazagna tamin'andro Rajoelina, fototry ny nanohagna Rajoelina teo, satria Rajoelina zany c'est un homme comme nous, tsy managna fahefagna raha tsy nomegna fahefagna. Averiko ndraiky olo tsotra zany Rajoelina zany tsy managna fahefagna raha tsy nomegna fahefagna. Ka zay le mahatonga fa hoe tokony ravagna io rehetra io, satria fototry ny ady, fototry ny tsy filaminagna tamin'ny République ny Madagascar. Kanefa zava-misy dia tsy niravagna io. Aya mialatsiny hely fa toizatsika le vidéo fa mbola misy zavatra kely maikamaiky.
ya mbola toyny le videotsika araka le nteneniko teo hoe nandeha ny fotoagna tsy niravagna io rehetra io kanefa hitatsika fa ireo député reo tamin'ny andro rajoeliny teo ny loko orange rehefa nisy fitondragna vaovao de niova koa ny lokony zareo ka midika zany tsy maripototra ary oza hoe fototra ny fantragna fototra ny tsy fanjariagna ny assemblée nationale ny HCC ny CNI donc raha anao fanavozagna atsika anao refondation tsika raha vao io izao za mahita fa azoko lazaigna nandresy voalohany ny izareo azoko lazaigna hoe zandry satria misy moa nankamarony zandry fa misy koa mitovy amin'ny tena satria efa zokiny zandry niany antena ty ny zay fangatany ny ZNZ sy Y ainsi de suite zany hoe nangataka ny fandravagna na fanoloagna io premier ministre io hitako fa rava ny premier ministre na tsatra miasa ka zany rava ny gouvernement oza hoe misy lafiny mahatsara izy zany voalohany mitodika amin'ny andriamatoa premier ministre dia isora Zagnahary ray aman-dreny raha natsatra miasany ianao satria mbola agnatin'ny fotoagna tsy tokony azahoanao tsigny loatra satria efa commencé maro zavatra tsy mandeha am'lony ary maro koa ny fangatan'olo hoe raha tong voalohany hoe esory io ajanona io donc raiso ho voninahitra ny fagnajanonanao amin'ny asanao faharoa ny mahatsara izy oa azavaiko ny mahatsara izy koa azavaiko ny maharatsy azy mahatsara izy araka ny tena zay nataoko tamin'ny voalohany tamin'ny vidéo fa elaela hoe ny alika jambany tolana fa ny mpanao politika jambany vola maro ny olombelogno zay manao politika nisy tafiditra ao agnatin'ny gouvernement io afany zavatra neteneniny afany ataotsika hoe ny fomba fijeriny mbola tsy nahazo fahefagna izy fa rehefa nahazo fahefagna izy zavatra afany no hita ohatrany hoe mialatsigna am'le fomba fagnoaragna ohatrany hoe mofo na voarano zany hitanao karaha hoe mivoavoa mivontavonta ka oza hoe tsara ihany raha rava ny gouvernement io satria raha rava ny gouvernement rava koa ny ministre tsirairay fa ny maharatsy azy de tsotra mariky ny instabilité zany satria raha ny gouvernement no isolo isaka sabotsy na isolo isaka fanjava tsy misy zavatra andeha amina firenena zay ny maharatsy azy satria le zavatra atao io dia misy signature ny ministre tsiraikaraiky mbola tsy mipetraka akory ataotsika hoe ny staff isan-karazany dia misolo izy amin'ny sabotsy magnaraka amin'ny sabotsy hafa koa misolo premier ministre zay maharatsy azy satria raha pirenena no atao eto fa tsy raha tokatrano kanefa kosa raha ohatra ka mahatsara zavatra ny fandravana azy de aleo izy rava dia ho hitatsika eo ny toyiny fa ny toyiny io za hoe afatra mandeha amin'ny filohan'ny fanavozana andriamatoa colonel Mikael alohany anendry premier ministre tompoko dia misainsainy tsara maontany tsara satria ny ilain'olo eto premier ministre na olombelogno araiky tegna afaka mijoro mahitsy tsy voabaiko ny vola tsy hanagna dette morale amin'iza hafaka hagnatanteraka zany hoe
ny refondation zany ao agnatin'ny fotoagna voafetra farany ela io 2 ans io hafatsika miroso amin'ny fifidianagna filoham-pirenena voafidym-bahoaka mba ijoroany republika vaovao zany no ilaigna zany satria raha ny olona izay mbola azoko lazaigna tsy afaka mitsanga mahitsy olona mbola misy dette morale amin'ny mpandraharaha managna dette morale tsy fantako amin'ny mpanambola ary olona tsy entitra mila olo tegna entitra izany premier ministre zany satria azoko lazaigna ny tegna tokony ho izy zany premier ministre zany moteur zany amina firenena anankiray tsy filoham-pirenena zany symbole de l'état fa premier ministre lehibe ny gouvernement zany moteur zany tokony olona tegna olona gentleman tegna olona ataontsika hoe managna leadership tegna olona vognona mahitsy averiko ndraiky sady olona entitra ny olona tokony ho premier ministre zany satria izy no règle raha amina instrument izy zany no règle son raha mivalagna dia mivaralila le hira ataona orchestre chef d'orchestre zany donc fidifidina ro tsara fa tsy zay olo ty solelaka dia metrapetraka CV no premier ministre fa maka hevitra tsara dinio tsara ary alefero ny ambopora ohatra ka misy olona tegna hita fa vognona mafy an'izany tokony apetraka eo apetrao izy aza jerena lokon'olona na avatsimo avavaratra antiana andrefa fa ny mavita azy ihany no ataova zay mikasika an'igny ary magnaraka mbola averiko ndraiky raha efa ravany gouvernement ravao io assemblée nationale io maro ny député milaza fa hoe tsy tokony ravana satria tiady seza ny olona sasany tiaraka hitantagna ahoana mba fomba fijery zany ka ina mapetrahanareo ao vato sa ina raha seza ipetrahanareo ao ka ahoana ve ny sasany izy ka anao refondation tsy azo seza fa tsy fietezany no ilagna andravagna io assemblée nationale satria tsy mety io satria assemblée nationale namadika vahoaka io assemblée nationale tsy navita azy io assemblée nationale tagnatiny namadiky volamena navadiky bolongamby io ravao io ndre matao filoha ravao io ACC io ravao satria ndre matao Florent io no nagneky ny filatsany Andry Rajoelina izay efa nanary zom-pirenena malagasy ny ekeny zany dika zany fototra ny olagna izy ravao io sy ny membre anazy ao ny CNI agnotanenareo tsara Damarsen fa fantany zany feno osaka ny CNI tao feno alabato tao voka-pifidianagna n'olona resy atao mandresy dikan'izany ravao CNI io atsika hagnano fagnavaozagna zany hoe anao refondation mila mazava manko zany misy teny bakao fondation refondation misy teny ao fondation donc magnano fondation de nouveau donc fondation nataony Rajoelina teo ravao jiaby manao fondation de nouveau tsika magnano refondation na iseza io na iny ipetragna io fa ravao io ao iaraky tantagna tsy maintsy misy zany koa gnano fagnavaozagna satria olombelogno no apetraka io tsy maintsy misy fomba fitantanagna io fa ny ilaigna ny fitiavan-tandrazagna ny ilaigna olo vognona ary cette fois-ci tsy ny mpanao politika nge no azo lazaigna no angady sy vinahitagna ny izao tolona zao fa ny tanora no nitsangany ny ady mafy ny fanetra tamin'ny zandaro ary misy ralahy misy zanakan'olo naty latsakaigny tamin'ny fandravagna ny fitondrana Rajoelina ka tsy tsara atao very maina zany ary nyombokevitra amin'ny tanora tsy manaiky
satria jusqu'à ombiagna agnano etsy-bahoaka isaka teteky agnano etsy-bahoaka ny teo ihany miverina cette fois-ci miombon-kevitra amin'ny tanora za satria za tanora miombon-kevitra cette fois-ci on n'accepte pas tsy manaiky raha tegna tsy refondation totaly i Madagasikara tsy manaiky atsika satria rehefa misy ny etsy-bahoaka tsy maintsy misy tanora maty fo avy eo voarongana fitondrana io tsy anaiky an'izany satria raha vo am'ty ndray mitoraka ty ka tsy tratra ny tanjona amin'ny fagnovagna totaly tsy misy koa averiko ndray tsy misy koa enoko tamin'ny Philo Michael tagny en France teo igny miteny izy hoe raha tsy diso a satra ho izy no ahitagna olo atsika gasy tegna tia tanindrazana matoa le président le filohany teny an'izany no zavatra fantany eo fa tsy manaiky ny eo agnatin'ny gouvernement tsy manaiky ireo député misolelaka satria sarotra ho izy no ahitagna olo tia tanindrazana sarotra tegna sarotra azegny sarotra zegny le raha ka mila ataotsika hoe vognony tsara le olo mba ahafatsika magnova ahafatsika mampandroso Madagasikara fa raha tsy miezaka atsika tsy possible tsony satria am'izao mbola tsisy ataotsika hoe filoham-pirenena voafidimbahoaka ara-dalàgna fa io natao hoe io tsy transition non io filoham-pirenena na transition lazagna izy nany fa io azoko lazaigna raha za manokana transition io teteza mita pont karaha pont tetezagna mita tetezagna iampitagna zany hoe io zany fitondragna anankiray ahafatsika iampita am'le tanjono vaovao zany hoe ny filoham-pirenena voafidimbahoaka donc zany raha tsy mipetraka tsara io raha tsy voavatsika io fotoagna agnovatsika le rafitry jiaby am'izay fotoagna zay le filoham-pirenena voafidimbahoaka ho avy eo magnaraka ny pitsopitso na magnaraka zay zavatra napetraka tagnatiny refondation fa raha tsy zay izy dia zay filoham-pirenena lanim-bahoaka ho avy eo hagnano karaha nataony sasany taloha mbola tsy avy eo izy tatatata vavanazy rehefa avy eo izy zavatra hafa ny ataony ka tsy te hipody am'izany ny voaka malagasy tsy te hipody am'izany ny tanora satria reraka empaka jaly zany mahita maro amina ministra izay ny tatatata mbola tsy teo amin'ny toeragna mbola nanohitra ny rajoelogny maro amin'olombelogno fa rehefa navy ministra izy zavatra hafa ny nataony ka mamparary le fony tanora ny tologno zany lasa tsy matotro tsy ekena zany ary hitako fa commencé maro magnakena zareo amin'ny fitondragna fa hoe Facebook tsikera izy ma tamin'ny rajoely mbala nitondra atsika mianakavy nitsikera zavatra tsy nety nataony rajoely nety tamitsika zany nety taminareo zany fa am'izao fotoagna zao rehefa mitsikera zavatra tsy mety zany ny tanora na ny olombelogno dia tsy mety izy satria nahazo seza nareo tsy zany le izy na fantaratsika mianakavy fa hoe tsy nety raha nataony rajoeliny teo fisiany tsikera fisiany Facebook efa maro any zavatra miza moa tsy afaka ataotsika hoe iafirme satria affirmation gratuite tsy tsara voyage mandeha Dubai à gauche à droite misy miteny hoe ay ho za hoe nahaizantsika dalagnany rajoeliny efa Facebook internet ka mitandrema ianareo ary mitandrema zay ho avy eo zay foninaka fa averiko ndraiky ny tolo mbala tsy vita tsy mila manaiky
ny zavatra fa tsy manjary itsika tanora cette fois-ci wa mandra-pampisiany filopirenena voafidimbahoaka normal tsy maintsy apetraka zany refondation totale zany mba tsy isiany hoe lany olo araiky igny lasa Andriamanitra izao tompon'olo jiaby jusqu'à iry général jiaby 4 étoiles tsy ako 4 étoiles miondrikondriky aminazy io nefa olo tokony balizy regny tsy manaiky an'izany atsika ary ny tanora mbola tanora tsy mana expérience za hoe diso zany firy-taogno mba Ibrahim Traoré lasa filohan'ny tetezamita agny Burkina Faso 34 ans firy-taogno anareo mpagnano politika ao jerinareo zany resiny dikan'izany ny tanora managna saigny magnaraka toetrandro ka avelao ny tanora andriandraikitra ary za miteny eto hoe mitsangana mianday miambavy ny tanora avaram-pianaragna rehetrarehetra magnera Madagasikara fa ny hoavitsika ny hoavin'ny zanakanareo zanakatsika no mise en jeu raha mipetrapetra-potsiny eo atsika tsy maintsy mitsangana tsy manaiky raha mizavatra tsy mety satria rehefa tonga eo zaro mpagnano politika sasany mahita mpandrara manentsentsiny vola efa misy lelaka tsy nampoizy koa le mpandrara teneniko teto igny tenenin'olo hoe ina ny asany zio ina ny anjara asanazy atra miry Gasikara manao publication manao partage igny mpandrara igny efa misolelaka sady nefa iza tsy nafantatra ny Gasikara to amin'ny invité du jour fa ohatrany hoe olona dadany be satria olona mahitsy olona marigny tonga ao izy efa misolelaka ndray manao partage publication fa hoe amin'ny mpandrara tsy azo ekena zany ary za mitsy tsy manaiky hoe ny fitondragna anagna mpandrara privilégiegna non mpandrara Madagasikara maro magnino olo anankiray foana irairaigna tsy manaiky an'izany zay le teny fa tsy olo avec loatra satria ity resaka vidim-piainagna ty boka mahay sarotro mety lafo ny crédit tsy hitan'ny sasany fa ho za hoe zay mijery manaova partage mba ho hitan'ny sasany satria tsy voatery mahita ny direct foana ny olo jiaby fa raha vao manao partage ianao mandre anjara zany amin'ny fampitagna izy amin'ny namatsika ka ny tola wa mbola tsy vita tsy mila matory atsika matoa ny mon père efa misy miteny fa hoe aza atao karazagna tokatrano mboalavo misy antony zany tsy adala mon père zany mialatsigny ray aman-dreny olona misy jery anareo misy antony zany fa tsy ndray omegna tsigny fahataniny ka zay moa ny lava zay moa ny fohy makasitrika anareo jiaby nitandregny ny hainao ka ampitipitanareo ny afatra mila veille foana atsika tsy matory masina ny tanindrazana Madagasikara tsy maintsy mandroso refondation tsy maintsy vita hatramin'ny farany tsy manaiky ny fivavagna vaovao atsika ina fivavagna vaovao solelakisme tsy manaiky io atsika satria efa nipody koa io solelakisme io tsy manaiky an'izany atsika zay mankasitraka